meilleur ami. Tao am-piangonana nahitako anao voalohany, nifoko nitokotoka sika tsaka konokoany. De nivaraliana hatramin'ny raha-tendreko nefa tsy nirara iky feno ihany nijereko. Ianao koa tsy nangarika, vao makara voasarika antsitsikinao verimberina matetika. Aveo sy mialeko ianao hoe izy efa toritena vaky vitivitika. Tamin'izay fotoana izay nazahoako numero, de rivan'iny ihany de mandefa tekero. Valiteninao anefa nisy tsy napozina, mampitady fanafoto mampatory napoziny. Fijaliany tompony zareo natsapaka fa ny masoko ny tompoko jereo fa natsapaka, kanefa fa voaratsy no bitsika tatsofoko. Efa manatompinao ka tsy afaka. Je suis pas d'accord de ce que tu dis, parce que je t'aime depuis longtemps. Même si tu sors avec lui, pourquoi tu me refuses autant? Je m'y assez d'entendre souvent que notre amour est interdit. Tu me prends comme ton ami, comme ton meilleur ami. Comment se kivy anasa te hisotro be, nefa indray matavary fety andevina sotro be. Pandaka makoa tsy isan'andro mampirisika, savona le sofikandre filany mila miesista. Oka hiary le roa mifotoizako ny lalako, nanjoyanao hatrany telo fomba danadanako. Tsikinao aloha hatretino antarigetrako, nanao zavakivava hoe tianao be mipetrako. Rehefa tafahoantsika tsisy mahasaraka, miaraka eny an-dalana ohatran'olona mampiaraka. Jejo eriny tena fotry hoe mba tompony nefa misy fa tsy timpany. Mahazo ty fa tapany, engany mba tsapany hoe mifokany karapany. Fa mba ohatrany ahoana ary mbady miaraka aminao de meilleur ami zavony amina sesisesika hoe maninona ary zara mba misisisika. Ami, je suis pas d'accord de ce que tu dis, parce que je t'aime depuis longtemps. Même si tu sors avec lui, pourquoi tu me refuses autant? Je m'y assez d'entendre souvent que notre amour est interdit. Tu me prends comme ton ami, comme ton meilleur ami. Fitindray ny saina de fa iontsika, ampin'olona ny saina fa hiainy tatasika. Nomaly matsinareo de hoe tsangatsangany, jereko zao ny tendanao tsy maintsy misy mangany. Zany tantaranao azy vitanareo tany, indraindray tsy mazaka de mitady hitomany. Mangano hany kely de aveo mikoso maso, aleo mitsy anambovo vao mandatsa-dranomasy. Ranomasy ty fa hitnaky mamelera mihetady ty fa fandresena ho any tsikitsikin-dy. Aleo ihany ranganareo le miady mifanditra, amin'iny anao voatona valy de ty mipikapika. Mitady kalain-kalain, ouf, enfin elalela fa sambany, sy kely nefa ko fa simbany. Nahazo plusieurs fa sombony, fivirana anako fa simbana mizandera misafona sushimany. Meilleur ami, je suis pas d'accord de ce que tu dis, parce que je t'aime depuis longtemps. Même si tu sors avec lui, pourquoi tu me refuses autant? Je m'y assez d'entendre souvent que notre amour est interdit. Tu me prends comme ton ami, comme ton meilleur ami. Fotona mafefany anao fa sasatry miaina, hitantaranao olana efa sasatry miaino. Aenao moa zany de manaiky amprafesiny, fa tsy samy pôzy mihitsy satria matao atobedesiny. Fa za feky le maina ny tsy tongolana fonao, fitiavanao ny tiako alaina nefa de tsy fonao. Angamba tsisy tiny raha toa ilavilefino, ela nandrahona fa tsy masaka ny kefino. Miezaka ny namanao ataonao andrakina, nefa za e mikarakara de le vina ataonao minana. Okizay angamba le visoa mitakolaka fa reraky miasa de amadiakakelaka. Veloma mandra-tenako indry reka mabeako de mba tsofo rano amizay efa hitady ny interehako. Tsy tsara miona tsony tsy fa leo a distance, manaiko namanao fa aleo aty. Meilleur ami, je suis pas d'accord de ce que tu dis, parce que je t'aime depuis longtemps. Même si tu sors avec lui, pourquoi tu me refuses autant? Je m'y assez d'entendre souvent que notre amour est interdit. Tu me prends comme ton ami, comme ton meilleur ami. Ton ami, meilleur ami. Hey, 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 hey. Enera, falmerabatsika rehetra sika eto amin'ity fandarana ity a. Faly ihany koa ny tenako natratra amin'ny andro andrany ary tena misaotra an'Andriamanitra be dia be a. Nomeny tombonandro amin'ny zao andro
fa 6 septambra 2024 zao. Tena tombon'andro lehibe satria Andriamanitra no mahay mandamina zavatra rehetra ary izy ihany ny saorana fa tsy hoe salama ny tena na hoe mahay mitondra tena amin'ny zavatra rehetra sy ny karazana fa rehefa alainy ianao dia alainy ary eo no anaovantsika le tatasika hoe happy birthday ataontsika zay ny tatasika atsika happy birthday salama James. Alefatsika aloha zany ny hira, izy moa no iderahan'ny ihany eo raha tsy tsika ihany samitsika. Ndao raha mamigotso ty hira mamigotso ty zany mba nisafidianako amin'ny ty anniversaire ty ny resahantsika rehefa avy eo dia ny momba ny ity vaovao resaka mama sauce ty na hoe anina rehefa novaiko moa zany le izy hoe tsao saosy satria saosy be koa ny menga any amin'ny panely tsao sy ny karazany any davary alefako fa tsy no namana matsakay fa aheny vaovao nareo davary Yo. Mam Goch is in the house. BBC est là aussi. Bon anniversaire, happy birthday to you. Arabaina no tatin fete na on you. Le tumprai tuane taina on dan. Ulabandu yana nationati ara. Fete na on you ba mais na on fal. Adelu do un problème normal, sans problème, sans tilane tondan. Essayez pas de nous embêter sans un asuna wana da uro sakafkeno. Le sakafo rehetrarehetra mety zakan-tsenanao atao avao zay mety manova vokatra na de mazadiny mba mahaizanao mizara profiteo le occasion idelirevanao iarahanao mifaly amina fa misy namanao eke fa sarotra ny fiainana ary tena raha mahita minana raha mahita fa ny faty tsy hitahita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zao tena occasion tokony misy tronao tsara na le mafana na sirona produit star fatandremikosa aloha aza manao mamy trop allo dose normal na tout zay tena kao tena fantatrao be fa tout a pu et condamnable allo mba manao kely amizay tena impeccable salavokaty loatra ne tsy misy ambiance allo miconsomme makely de mikaly de danse zany mize tena izy tena 5 minutes tsy izy rifarifa za misalasala izany anniversaire zany tsy voavilindala fetinao ano fetinao à 100% tsy raha isan'andro fa une fois par an ka asakasakinao nao fetevanao na tsy haiko fa zao aloha ty haiko de zao mahazo ty andara omeko teknique am fomba fizara gâteau aza miamidy ze tsy manome cadeau non vazivazy fa tsy maro omeo daolo zay eo fa aza mba mahidy hany ty resaka cadeau tsy matony tena resabe satria tsy azao cadeau la tsy raha valeureux de sasany azy tena miexige volamena kanefa lele ratsy mifanandrifa amile tsena fa nay aloha de tsoro fa za tsy patron tsy avidy cadeau valeur ana million fa ty ribino ataoko solony cadeau tsy manino ampeko dédicace raika amy radio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kazay zany le izy mifalifa za malaina miderana Andriamanitra raha mbola velonaina mbola verimpetrany le tenindrazatsika minana raha mahita fa ny faty tsy hitahita invitevo iaby koa sy azo inviteva satria ty raha soa tsy mba azo anenena en condition ia mana moyen ampirepien fa laha tsy possible aza mba insister
ka hamaranako azy tsy no lava loatsy sa tena lava loatsy mandary atao hoe resantoaky tsy bala ho azy ty fa tena teny avy ampoko tonom-bavakray mba hanampy ny gadoko au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit lotahiny tompo aneny fiainatsika ty ny ray ny zanaka ny fanahy masina amen aza manalavitra ny tompo anao soainy du Père, du Fils et du Saint-Esprit lotahiny tompo aneny fiainatsika ty ny ray ny zanaka ny fanahy masina amen aza manalavitra ny tompo anao soainy na be happy birthday to you happy birthday to you Enary amerina ny arahaba sy ny kopatratroka kopatanana ary ino moa le filazantsika anazy iny hoe miondrika mpanajana ary miaraba atsika rehetra eto amin'ny ty fandarany ty sotra ny rahalahy mamigoatsy amin'ny zandry mamigoatsy amin'izany hiro zany ary marina tokoa raha mifanalavitra amin'ny tompo ianao mifanalavitra amin'ny ray Andriamanitra ray ianao dia tsisy zavatra vanina fa na ianao mandeha tsisy jiro na ianao manao fiainam-boto ka misaotra an'Andriamanitra zany misaotra anao rahalahy mamigoatsiny amin'izany anao ny fandaratsika zany hiditra amin'le resaka hoe happy birthday ho ataotsika tatasika le izy zany hoe editorial zany araky ny fanazavako azy aminareo foana avy eo tsika hiresaka n'le resaka lalatiana rakotondrazafy sy ny vaovao ny investigation natao androany ary tena tsy afenina fa nandany volontsika androany ny amin'ny fiantsoana anjatrina zarotsy voatery manana WhatsApp le olona premier contact koa ary tsy maintsy antsoina daholo rehefa manao investigation zany ary mandefa olona mihitsy indraindray rehefa tsy azo le izy ary zay no nataranahako hatrandray satria miandry vaovao anankiray farany mba ahafahana mametraka ny hoe zao no tena marina sy zao no tena izy. Happy birthday. Fantatrareo tsara fa asa aloha mba transisaka. Fantatrareo tsara fa ny influence politique koa dia tsy voatery hoe le idéologie fa ny fomba fitondran-tena zany amin'ny politika dia mitovy amin'ny tsy mitovy fa miezaka ako mba tsy andraraka ilombindo zany amin'ny anatra nampitaina tamiko tamin'izany andro. Mivaky aminareo aho hoe indroa, intelo, inefatra ny eo tamin'ny ray aman-dreny Nonja Jaune ampianariny aho. Mivaky taminareo aho hoe mpianatry Rabearmanana Gabriel. Mivaky taminareo aho hoe anisan'ny tanora teo ambany ny elatra Andriamatoa ny ray aman-dreny pasteur Andriamanjato. Nivaky taminareo ahako nilaza hoe anisan'ny tanora tena mbola vatony
raha tamin'izany andro hoe 7 taona, tamin'izany anisan'ny tena mba notazaina ary nokoloana tamin'ny politika sy fahaiza manao politika teo ambany elatra Andriamatoa Ratsiraka Didier Ratsiraka. Mety ho gaga nareo hoe ko maninona ianao indraindray mamely azy a, tsisy izay tsy diso eto ambonin'ny tany a, ary ny amin'ny politika dia tsy maintsy tenenina publika, tsy maintsy tenenina publika ary misy limitiny ny respect hitenenanao amin'izany, satria raha nivoaka tamin'ny fefy aho ohatra sanatrin'izany, raha nisy zany dia tsy maintsy ny antso anany ray aman-dreny hoe fa ino ty ataonao ty, Fleury Rakotomalala tamin'ny andron'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka. Tsy niantso izy fa ny teniny aza dia hoe ny marina hatrany hatrany tojoina, fa raha marina ny zavatra lazainao dia tsy hisy mihitsy olona andeha hanao indrindrindrindra fa ny incriminer ozy izy andeha kritika anao, fa raha olona manana honnêteté intellectuelle, raha olona manana éthique sy mi-respecter ny déontologie, na dia hoe politika raha misy fefy na balise tacite izay tsy hitan'ny izay fefy izay tsy voatery hoe voasoratra dia ny marina ihany tojoina, izay no teniny tamiko. Ary rehefa nanontany aho hoe misy tsy marina nga monsieur le président ny zavatra noteneniko, ozy izy a, za raha misaotra anao ozy izy amin'ny fanitsiana fa tsy voatery ho marina foana ny zavatra ataon'ny lehibe na dia efa mpanao politika satrady ohatranay itony ary. Tena tsy nafeniko anareo fa tena voamaika ahako ny apprécier an'ilay ray aman-dreny. Tena voamaika ny apprécier an'ilay ray aman-dreny ary tena teo ny natsapako hoe olon-kendry zany Ratsiraka Didier zany. Nanana ny fahadisoana izy, nanana ny adalàna izy, fa ny fahafantarana ny atao hoe fahadisoana rehefa diso izy dia manaiky izy na publiquement ary zay toetra izay tena narahako zay hoe rehefa diso tsy mamenatra amin'ny mialatsiny ary tena tsy mamenatra mihitsy fa vao mainka raha voninahitra ho anao, tsy hanao intervention aminao mihitsy no ataoko izy izy, dra amin'ny tsy malala zany hoe ay ty olona ity efa andeha any amin'ny fodiana mandry, satria quelques semaines alohan'izy nody mandry izay resaka izay. Fantatrareo ihany koa ary nivaky taminareo aho fa anisan'ny ambiazoko ihany koa ny fomba fitondran-tena politika ny Andriamatoa ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy. Zany hoe tena voataiza tao anatina sehatra politika an'ireto ray aman-dreny, tena niezaka mihitsy nitady izay tena hoe hampandrosany ty Madagasikara ity. Ray aman-dreny Monja John, i pasteur Andriamanjato, Gabriel Rabearmanana moa dia mpampianatra akorahateo miaraka amin'ny Lucille Reine Beda, prof d'histoire de Madagascar zany, malala an'izany daholo rehefa nanao histoire fa zay moa nanao géographie. Eny Ranjeva koa, Ranjeva mpampianatra zany, prof zany, magistrat plutôt, le tany Lahe dia professeur Albert Zafy, Ratsiraka Didier. Izany hoe raha ny tena marina zany raha tena atao le fandehan'ilay zavatra dia tena tsara taiza atao anatin'ilay izy. Inona ny ifandraisan'izay hoe happy birthday zay amin'izay zavatra izay? Tadidiko tsara rehefa nisy fodiana mandry zay dia pasteur Andriamanjato no nitory teny.
dia izao ny zavatra teneniny. Tsara zavaina amintsika manko hoe inona no nanosika anahy hanao fandaharana androany fa tsy prioriseny zany hoe ifety anniversaire zany anditsy afa-tavony. Men'Andriamanitra lay izy tena faly aho, tena faly aho, tena faly aho. Fa ity zavatra lazaiko ity no nampatonga anazy sy nanosika anahy hanao fandaharana androany. I pasteur Andriamandrato tamin'izay toritenin'izay hoe isika olombelona ozy izy dia faly ery. Maro no natadidy an'ity ary za tena matadidy mihitsy aho. Satria za tena mankafy an'ireny toriteny ireny ary raisiko ho atao anatra amin'ny fiainana ilay izy. Faly erytsika ozy izy rehefa happy birthday, happy birthday. Dia atao daholo ty fandaniana rehetrarehetra ity. Atao daholo ty anina rehetra ity. Fa ny tsy fantatritsika ozy mimiana, mitohatra, ny atanatohatra iakaranao sy ny fahatongavan'ny antso avy any an-danitra. Ao mahatratra 50, ao mahatratra 700, ao mahatratra 80, ao mahatratra 100 ozy izy. Fa mba azonareo an-tsaina ve ozy izy hoe inona ny dikan'izany atao hoe fodimandry? Manoratra ery nareo ozy izy ery amin'ny faire-part hoe natsono ny ray ody any aminy. Dia anaovana toriteny ohatran'izao dia jereo nareo menakavy ozy izy. Sady reraky ny fiaretatory no reraky ny ranomaso. Happy birthday. Fa maninona ozy izy ny tsisy ny hoe happy birthday. Tsy izay moa no tenenany azy fa tsy tadidiko. Fa za manao an'ilay izy hoe happy birthday zany hoe fety tsara amin'ny fodiana mandry. Tokony mandinika antsika olombelona ozy izy raha tena mifototra sy mifaka amin'ny soratra masina. Tsy misy amin'ny olombelona. Sauf ozy izy ny any amin'ny faritra atsimo, zany hoe happy birthday zany. Tsy miteny aho hoe tsy mahalala ny soratra masina ny any atsimo ozy izy. Fa raha ny tena marina dia ry zareo no manaraka ny tenin'ny soratra masina. Fety be ny saotra ny Rinan'Oro Sylvia Rasoma. Saotra daholo amin'ny Fieraritso amin'ilay anniversaire fa miresaka anitsika. Hiaratsiraka indray dia ianao moa zany tsy hitanao izay omena azy satria efa nanany daholo ny rehetrarehetra. Dia indraindray aho rehefa manome azy dia boky no vidiako. Ary tena apprécieny. Happy birthday. Dif no teneniko fa tsy bex. Izay indray ilay mamadika izay. Dia apprécieny ilay izy. Fa manao an'ity fitenenana ity foana izy. Zao monsieur le président tena eni-boninahitra raisinao. Ary misaotranao be dia be aho. Za zany amin'io ilay tonga amin'ny 5 alina iny. Ary ianao atao tsy mbo hitako ianao monsieur le président. Mba iny ianao manao fety? Hoe iny misy lanonana anniversaire anao zany? Izao no teneniny anahy. Raha mba fantatry ny malagasy manko ozy izy. Tsara ihany zany ampitaina amintsika e. Mba ahafahanareo tsara mandanjalanja hoe misy ny olona dia tena mahay manao an'io acte sy opération ana diabolisation io. Idirako manko izay rehefa avy eo. Raha mba fantatry ny malagasy ozy izy fa iza ratsiraka dideny
à partir du moment nanapa-kevitra fa hitondra firenena de tsy mba nandeha baly zany intsony, tsy mba nandeha nandia zany intsony, ary matetika dia tsy miaraka mihinana na misakafo amin'ny fianakaviana ny vady aman-janako. Raro zany ozy izy ary tena raro. De hitako tokoa moa iny le nofokena grillé tsisy menaka, iny le legioma nandrahoana tamin'ny vapeur tsisy menaka, tsy misotro taoka io. Ny adalàna kely nataoko kosa izy de mba nifokafoka an'ilay sigarany Fidel Castro reny, fa rehefa hitako tao anatin'ny fotoana fohy fa tsy hapety aho dia najanoko izy, tsy nandeha baly ary tsy hitanao nandia zany Ratsiraka nandritry ny taona maromaro zany. Amin'ny fahoriana ihany angambany aho no hitanao eo Ratsiraka, angamba ho aho, fa raha tsy diso ny fitadidiako na mariazy mpianakaviana ary dia tsy mandeha izy ary tsy hitanao mandia zany. Hoy ray aman-dreny professeur Albert Zafy, ianao a professeur tena tiako be ho aho fa tena tsotra ho aho ianao, tena tsotra ianao. Na izy manao an'ilay pataloha pli gris zay na maintimainty zay, tsy manao zavatra extravagant zany professeur, nefa professeur chirurgien toko ino ty teo cardiologue manko e, cardiologue sady chirurgien io olona io. Tonga ohatrany ianao indraindray manao amin'ny fitafy amin'ny avy any amin'ny faritra izy, manao lambahoany ambany, rehefa tena akaiky azy ianao matoa izy migarde an'iny. Satroka penjy tsy misy karazany roa fa mitovitovy ihany, tsy hainao ny manavaka azy. Tsotra be, fa izy indray verre de vin tsy maintsy misy isaky ny atoandro. Ianao tsy ao anatin'le kategorian'le filoham-pirenena hoe bezesta, mihalany bezesta, mihalany bezesta. Tsy mba nitaizana tamin'izany zay ozy izy, fa mba fantatrao ozy izy, nandeha vinty lavitra anie zay vao mba tafita ohatran'io, tafavoaka ohatran'io. Ay ve hoa adiniko Ravelonarivo, général, premier ministre, zahay ne leroa nianatra mafy, nandeha kilometra maromaro vao tafavoaka e. Ty fetifety anniversaire ataonareo ty ne tena tsy de mety amiko io fa nareo moa manao azy dia eto aho manatrika azy fa tsy de tena mety amiko. Martini ny sotroiny amin'io farafahabetrany. Samy nalala tsika ny investissement personnel zany atao hoe ray aman-dreny monjadraony zany amin'ny fitiavana ny firenena. Samy mahalala an'izany tsika ary samy nahita an'izany daholo tamin'izany ray aman-dreny monjadraony zany. Inona ny fehiny nitovizan'ireo? Dia tsy fantatr'ireo ray aman-drenireo ny atao hoe anniversaire noho ny fitiavana ny firenena. Mikapoka ny lohako zay ary voakapoka mihitsy ny saiko ankeo
Ka rehefa nandiny tena mahita ny zavatra mitrango ao Madagasikara amin'izao fotoana izao eny fa na dia ny avy aty ivelany keo ary teo any malahelo. Zay no mahatonga ana ny teny hoe malahelo fa alahelo aho satria hoe fa maninona no zah no matsiaro zany fitaizana zany. Tena nisy fitaizana tena mipetraka tao Madagasikara tamina ray aman-dreny tena mandainga zay miteny hoe tsy nanary ny pasteur Andriamanjato Richard Andriamanjato, mandainga zay miteny hoe tsy nanary ny Gabriel Rabearmanana, mandainga zay tsy miteny hoe tsy nanary ny izy teo ray aman-dreny Monja Jaune, ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy, Ratsiraka Didier. Androany dia officiellement miteny fa tena misaotra amin'ny ireo olona nitononoko teo ireo tamin'ny fitaizana anahy. Malheureusement moa zany fa nodimandry daholo izy ireo ka tsy hita ho alaina vavolombelona fa tena lazaiko anareo hoe tohana fo zany ary tena malahelo ianao zany hoe tena efa lasa Sodoma sy Gomoro ilay Madagasikara. Happy birthday. Dia anahoana zany rehefa hoe happy birthday? Isika izao dia efa ao anatin'ny fahafatesana tanteraka navelonaina azy. Maty tanteraka ny fanahy malagasy, maty tanteraka ny sainy malagasy, maty tanteraka ny fony malagasy. Matoa ny zavatra mitranga rehetrarehetra amin'izao fiainam-pireneny rehetrarehetra izao dia jerena fotsiny dia mandalo. Tsisy fomoteko, tsisy saina, tsisy saina mba hoe ino mba hijoro. Dia manontany tena hoe fa maninona no izaho? Hafetiko kosa androany le ty aloha amina fa maninona ary zany tsindrinareo ohatran'izany e? Tonga ao aminao le tsindrimandry ary manosika anao hoe raiso ny adidy. Ireto olona nitaizanao, reto olona nananatra anao ara tsy nahalala an'izany atao hoe anniversaire zany. Tena gêné zany Ratsiraka zany raha vao teneninao hoe bon anniversaire monsieur le président. Inona moa ny bon anniversaire io fa za miasa manompo tanin-drazana. Latsaina ohatran'izay ianao. Mbola velona ry Sophie, ry Annika, ry Xavier afaka miteny an'izany, madame Céline afaka miteny an'izany hoe tsy nisy zany anniversaire zany tamin'ny Didier. Efa nisy ary zany hoe manao anniversaire ry Annika tsy makany izy. Dia mieritreritra ny olona teritra angamba bainina fa maninona izy no tsy tonga aty. Dia le anniversaire iny nefa izy tsy makany. Izy efa lehibe iny nalahelo kely ny ankizy tamin'izay fotoana izay. Za moa le zavatra ohatran'ireny tsy dia mandeha. Ny ahy zany raha vao koa resaka jet set io, cocktail à gauche à droite io tsy mandeha amin'io aho. Matoa zay ao dia za zay ny anisan'ny olona manasa. Fa za raha antsoinao cocktail zany tsy mandeha amin'izany fietsiketsehana fotsiny zany ary ny olona tsy mahatoky valeo raha ny tena mandeha amin'ireny matetika. Fa za tsy mandeha amin'ireny aho zany. Tsy handeha hidoka teny eto no ataoko amin'izany fa misy zavatra tena hoe voatsindron'izay zavatra izay aho ary nahatsara aho fa manana didy amin'ny firenena ka tsy avelako hoe hisy minitra ray ho very ahafahana mampita amin'izay zavatra azoko ka ampitaina aminareo. Tokony misy fety koa amin'ny fodina mandro ozy
pasteur zay fa tsy hoe isan'andro isaky ny tonga ny anniversaire de fety de inonareo menakavy faly de lasa le olona natron'ny ray ody any aminy de io nareo menakavy latra dranomasy mitoloky jereo ne zatonareo hoe de sady mienatra ireto manam-pahoriana no niondrika ary rehefa mivoaka teo de samy natsapa hoe tena marina iny tenin'ny pasteur iny. Raha kristianina foana ianao dia nifodiana mandry no atao fety. Zany akory tsy midika hoe tsisy ohatran'Andriamanitra ka tsy hifandombera amin'ny namana, amin'ny akama. Non, tsy izay le izy. Misy akama ho avy ao, ialako tsiny teny zao fa mbola miasa aloha. Misy akama ho avy amin'ny lahady, mbola miasa ho manompo tanindrazana antrany amin'ny 12 ka hatramin'ny hatramin'ny 2. Raha tsy matato ny vavony de manaova goûter tsara miala any an-trano. Fa tsy maintsy manompo tanindrazana satria matsiaro fa tsy tahaka izao ny tenako raha tsy teo ny tanindrazana, teo ireo vahoaka malagasy nisikim-ponitra. Ho an'ny sasany manko zany tsy azony an-tsaina hoe non, zany natafita ny tenako ka nianatra mafy non, azafady tompoko. Tsy ianao mihitsy no natafita ny tenanao ankoatran'ny hoe fisian'Andriamanitra. Fa à partir du moment niinstaurendratsiraka Didier ny fianarana gratuit tany Madagasikara, ankoatran'ny école privé zany, de efa nanana chance daholo ny zanaky ny malagasy rehetra. Ary zay mahatonga hoe am'izao fotoan'izao dia maro ny zanaky ny faritra no tafita. Any États-Unis indrindra maromaro reo. À partir du moment napetraky ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana ny hoe ny fanaparitahana ny toeram-pianarana sy ny karazany dia maro ny tafita. Dikan'izany ireto mpandoha hetra malagasy misikim-ponitra zany, iny tsy fandoavanao hetra iny no mahatonga ny malagasy sasany tsy tafita e. Ny fanodikodonam-bola ataony toy ny directeur de trésor, toy ny inspecteur d'impôt sy ny karazany toneny no mahatonga ny fanjakana tsy mahavita manatanteraka ny asa tokony ataony. Ny fanodikodonana ataony toy ny filoham-pirenena, premier ministre, ministra sy ny karazany toneny no mahatonga an'le firenena tsy mandeha any amin'ny zeloniny, ka mahatonga an'le sasany no hakafana hoe rehefa tonga ministra de manodikodina de kalabe. Ary tsy mila mianatra fa mamorona diplôma de zay. De rehefa afa baraky ery amason'ny olona ery tsy maninonina dia manao contre offensive mandefa any ambany tanàna na olona sy azo amidy any amin'ny Facebook hoe za mivedy any ambany be le ady-hevitra, za mba gaga. Tamy manko le izy rehefa mandeha eo zany le izy hoe ambany be le ady-hevitra, za mba gaga. Tiako tenenina amintsika zany de zao hoe anniversaire zany fisaorana an'Andriamanitra ny tena zava-dehibe amin'izany ary mahay mankatoa ny zavatra avy amin'Andriamanitra. Satria tena zava-dehibe zany ahafahanao manatanteraka ny adidinao eo amin'ny firenena ary ny adidinao eo amin'ny fiarahamonina. Izay no mahatonga anay voatosika hoe Fleury mbola maro ny adidy miandry anao, tsy orana andro anaovana fety zao fa mipetra tsara, raiso ny adidy amin'ny firenena. Ny afatra napetraka taminao de zao, izahay zao tsy mba nalala an'izany anniversaire ho le fitenena. Io ny tenin'ireo olon-dehibe ireo. Zaza voatinanatra tompoko ny tenako, na tsiaro aho hoe tsy tokony mbola hanao fety satria le adidy miandry ny tena mbola maro eo amin'ny firenena. Tena maro satria tena zao hoe
Anisan'ny tena kritera anankiray zany raha mianatra ianao miezaka notafita de re terme telo reto miverina foana. Eo ampandraisana an'iny diplôme iny, eo ampandraisana an'le na décoration re tsy maninona de reto teny telo reto miverina foana hoe honnêteté, famarinana zany, respect de la déontologie, respect de l'éthique, éthique, déontologie, honnêteté. Io zany efa tsy miresaka ntsony hoe ny discipline na cela va sans dire fa manontany anao misy respect anao petraka ve ny honnêteté intellectuelle na honnêteté tout court any Madagasikara na amin'ny malagasy? Tsy. Io anisan'le hoe malahelo fa tsy anankiray ihany le alahelo ankeo iny ary tena lazaiko anareo fa raha olona manam-panahy nareo dia mahatsiaro mavesatra. De ianao ne vao tonga ry izy ty resaka kalaky ty mbola ho avy ny resaka kalaky avy eo de mahatsiaro ianao misy eta mavesatra raha ohatra ianao zany ka tena hoe mbola olombelona zay aloha anankiray zany dia raha mihaino ny bitsibitsiky ny mangina ao anatin'ny sainao sy ny fanahinao ao. Ohatra zany ny reto mpitondram-panjakana mangalatra reto hoe tsy maintsy misy bitsibitsiky ny fanahy, tsy maintsy misy bitsibitsiky ao anatin'ny tenan'ireny olona ireny no teny hoe Andry Rajoelina aok'izay, Andry Rajoelina aza manao an'io alahy, Andry Rajoelina aza manao an'izao, Mamy Ravatomanga ajanona io aza manao an'izao alahy, fa zao ny tsy manam-panahy tokoa tsy mivaky loha amin'izay le bitsibitsika zay fa ny ataony ihany nataony il va même à l'encontre de ce que lui il se dit à lui-même et à l'intérieur de son corps, dans son cerveau. Misy fomba filaza amin'ny malagasy an'io zavatra io fa zay ny azoko antoky anazy efa ny fanahinao ao anatinao fa miteny anao hoe stop, arrête, ça suffit maintenant. Fa non, zay no mahatonga an'ireny olona ireny rehefa miseho vahoaka endratr'endratra fasikianana saihona satria na izy ara de volana mibaiko azy bona malina, na izy ara tsy manana assurance satria le amboroany na le fanahy tsara ao anatiny efa miteny azy hoe aok'izay. Tsy misy ny ampy difide ary anisany ngambo zany hoe ny fatahorana ho faty, ny fahafatesana dia zava-doza ho amin'ny olombelona fa tsy zava-doza amin'Andriamanitra. Ho an'ny olona mahatsiaro fa nahavitan'ny adidiny tetỳ ambony tany dia tsy olana ny fodimandry. Ny adidy vita etỳ ambonin'ny tany dia ny fanampiana ny ory, fanavotana ny sahirana hiala amin'ny sarotra, fanavotana misy io isan'andro. Hoy aho tamin'le soratra masina teo fa adiniko rehefa mitombo fahendrena ianao dia mitombo fahoriana ary rehefa mitombo fahaizana ianao dia sorato eo ny hoe ireo olona
ho anareo zay mahalala ny soratra masina ato. Fa tena misy toerana zay. Ao anaty soratra masina zay. Tsy anjarako miteny amiko hoe mitombo fahoriana na mitombo fahendrena na tsy, fa ianareo mahalala. Fa zay aloha no nanindray andro any hoe malahelo. Tsy hamihafa le hoe mampalahelo. Fa malahelo. Tena efa dify dif. Tena hoe fahafatesana lalipaka misy amintsika malagasy. Na ny amin'ny mpitondra io, na ny mpanohitra. Dia ny malagasy moa mitazana fotsiny, mitanaka fotsiny sisa, satria tsy araka intsony hoe iza milaza ny marina, iza milaza lainga ao anatin'izao filma maromaro zao. Inona zany ny moralité raisina amin'izay hoe happy birthday zay? Raha matsiaro ianao ka manana didy amin'ny firenena, ny symbole tsara indrindra ary ny fihetsika tokony atao indrindra dia ny fanampiana ny ory, ny fijerena ny zavatra tsy mety amin'ny firenena, ary tsy vitan'ny mijery fotsiny fa mandray anjara sady mitondra solution. Zay ny amin'iny ka le hoe ozy nareo za zao raha ohatra mijery zany dia jereko ihany zany le rapport'le hoe je fête mon anniversaire. Dia jereko zany le mpandray anjara ao anatin'le izy. Tena tsy afeniko anareo. 2 na 3 angambany ao anatin'ny olona hitako isan'andro no mandray anjara ao anatin'ny ilay fandraisana anjara. Et je fête mon anniversaire. Dia lasa ny saiko hoe reto olona reto ve zany tsy te hiseho hoe miaraka amiko? Fa miafinafina ao ambadika eo. Lasa dia mampiho ny tena hoe mety mbola sahirana angamban'izy Fleury fa dia ialako hoy izy dia maninona ary lasa rotona hatrany? Non, tompoko. Misy zavatra didy amin'ny zavatra tokony raisina sy ny zavatra tokony atao. Tsy angatahan'andro. Raha mieritseritra ianao fa zava-dehibe ty zavatra ataon'ny Fleury Rakotomalala ty, dia proactif ianao amin'ny zavatra ohatran'ireny. Satria na le olona manao an'le izy, na le olona miteny an'le izy, dia tokony hanananao estime. Fa dia hoe tsy haiko angambany miala tsiny aho. Ny fitenenana mahitsy dia ahafahana manitsy ny lalan'ny rehetrarehetra sy ny zavatra tokony atao. Ka na misy miataka ary eny antsefatsefany eny, tsy mampaninona mihitsy. Satria tsy mahitsy amin'ny zavatra atao. Sa sao dia mba mety ity zavatra ataon'ny Fleury Rakotomalala ity, dia ato aloha. Fa tena miala tsiny. Rehefa jerena le miparticiper amin'le tsy, dia tena misy olona tena hoe tsy fantako, ary tena mbola tsy hitako mihitsy ny tavana. Kanefa dia manao ireo olona. Fa ny hitako tava, fanoratra isan'andro. Happy birthday. Maly teto dia nisy olona hoe narivonindra Jonasolo. Andriamatoa narivonindra Jonasolo, fantatro fa mety fake le contenant. Fa zao no zavatra ho lazaiko anao. Rehefa tamin'ny nanao fasafasa Ratsiraka Didier sy professeur Albert Zafy, dia hoy ny ray aman-dren'i Albert Zafy tamin'izay hoe
Ary masonao ozy izy ahoana ny fahasalamany masonao. De zao no navaliny Ratsiraka Didier tamin'izany fotoan'izany hoe hono raha tsy diso aho ozy izy to cardiologue ianao fa tsy spécialiste momba ny maso. Ka raha ohatra ianao Kazimira ozy izy de navaliko ianao. De ohatran'izay koa navaliko aminao Andriamatora Rajonasoa, tsy ianao mihitsy ny andeha ampitroubler anahy. Vous êtes quoi? Vous n'êtes qu'un petit minable qui se cache derrière l'écran. Montrez une fois et un jour, on verra de quoi vous êtes capable. Voilà pourquoi je dis, vous n'êtes qu'un petit minable. Et de surcroît, fa mieritreritra ny tenanao hoe izy ianao no andeha hamaly ny voatery andeha hamaly ny fanontanianao AME, CME sy ny karazana. Mialatsiny aminao Andriamatora Nahavony, Rajonasoa. Ny fanontaniana miainga ohatran'ireny dia fantatro ny source-ny. Fantatro ny source-ny. Je ne suis pas dupe dans tous les cas. Je ne suis pas un ignare à qui vous vous adressez. Fa mampitandrina anao Kristiana. Zao no teneniko anao. Ho avy ny andro ho sahirana ianao. Tsy sarotra mifampilie manao liaison na information sy renseignement rehefa mandeha ny grande enquête sy ny investigation momba an'izany. Ny secret an'ny administration dia secret an'ny administration. D'autant plus zavatra diso no aparitaka ao ary manao karazana diffamation ianao Andriamatora Nahavony Rajonasoa. J'habite dans une maison, pratiquement une villa. De quoi ça vous gêne? Hein? Angaza tsy manana droit mipetraka amina villa? Et que bon, vous dites, il est un peu gêné aujourd'hui. Izy ianao no afaka influencer anahy ka hoe andeha déstabiliser anahy. Happy birthday. Ohatran'izany le toe-tsain'ny malagasy tompoko. Makarary ny andohany, makarary ny fitombenany, makarary ny vavoniny, ny maheno hoe tsara situation le ry ary mipetraka amina trano fa tsy mipetraka amin'ny appartement. Taloha tompoko mipetraka tamin'ny appartement ary tamin'ny Montmorency. Samy malala hoe quartier ino zany Montmorency zany. J'habite pas dans le 93 aloha na hoe Saint-Denis. Samy malala. Samy malala koa ny hoe mipetraka amina trano amina quartier amina commune hoe plaisir zany. C'est pas n'importe qui zany. Ka marary ny vavoninao am'zany. Rehefa tsy zaka ny sainao, tsy zaka ny vavoninao, dia ndanaka poy amin'ny vato ny loha, aty aminay plaisir aty maro vato be, surtout akaiky ny voditranoko eto, azo akapoka tsara ny lohanao. Ianao tsy anino, on voit vraiment que vous n'êtes qu'un petit minable derrière vos lunettes. De lasa ianao miseperme, maneno, de avy koa le malala ty na Razafy Mahatratra. Mety ho CMU ngambany. Que nini. Zany makarary ny andohan'ny malagasy tompoko. Zavatra ohatr'izany. Ok. Eritrereto ary dinu ihany zany ny happy birthday ry malagasy. Ary zay ngamba ny zavatra ataontsika satria hoe efa mifaly ao anaty fahafatesanatsika amin'izao fotoan'izao satria il suffit m'organiser fety entre rajolona de lasa daholo tsika menakavy. Heureusement fa malagasy ray stady
fa maro ny malagasy nanda tsy nandeha tamin'ireny tsy nandeha tamin'ireny fanasan'ireny. Ka ny zavatra ataoko zany, ny zavatra fehiny dia asio limitiny ihany ny zavatra atao sy ny karazany. Ndao dada Fort Dauphin, non, le anniversaire farany anankiray dia alefatsika ny fandarana anankiray. Ndasa raha hoe tedaviko le izy fa tsy hitako. Misy happy birthday any Prince zay manko. Ndao aray. Prince koa dia anisan'ny mpihira tiako ary tsy afeniko aloha fa Saïda koa tiako ndao aray. Atorotoanao tifty mba ho fahatsiarovana itsingerinandro any iandro nateranao hovazona ihany fitiavanizy ty ho fanomezanao anao mba ho tsapanao hatrany fa misy akama foana ianao. Fa misy inona izy? Fa misy akama foana. Akama ianao Prince lefa mba ho tsapanao hatrany fa misy akama foana ianao. Arapainao ary akama. Misy akama foana satria ny antony dia rehefa manao mahitsy ianao dia ambinin'Andriamanitra ny zavatra atao ary ampian'Andriamanitra. Ndao ary tokoa. Tena marina ny teninao François Bizoukalin ory avamanana. Karariny andohany hoe j'habite dans une maison et à plaisir. Fa adinony efa 30 taona manindritra no mipetraka tao Anguin, boulevard du Lac. Ka raha ohatra Anguin Lebain zany, ka raha mba fantatrao zany hoe boulevard du Lac zany Anguin Lebain zany, dia hoy ianao hoe nanenina tamin'ny teny an'ity zavatra noteneniko ity. Ary rehefa ohatra koa fantatrao zany hoe Montmorency zany, rue des Carrières zany, dia mba tokony ho fantatrao hoe olona takony ahoana ny resahanao, satria tamevany ianao, olona tsy hitanao hatramin'izay, dia eo ianao mitsefatsefaka eo, taraiky be ianao. Itsingerinandro any iandro nateranao hovazona ihany fitiavanizy ty ho fanomezanao anao mba ho tsapanao hatrany. Tsy hoe vony 93 Herson fa za aloha tsy mipetraka tamin'izany encore moins 94 77. Raha mijereo ny classement zany Montmorency zany Anguin Lebain zany. Ndao. Itsingerinandro any iandro nateranao hovazona ihany fitiavanizy ty ho fanomezanao anao mba ho tsapanao hatrany fa misy akama foana ianao. Izy misy ala maromaro koa, misy gasy maromaro eto plaisir eto. Afaka mifanatona amiko nareo, afaka miditra contact amiko, tsy olana mihitsy fa ampiarabotsika mifandombera. Manao club koa tsika eto, club gasy eto plaisir, tsy olana zany. Ndao fantatro fa maro koa ny livreur mipetraka amin'ny manodidina eto. Ndao ary. Itsingerinandro any iandro nateranao hovazona ihany fitiavanizy ty ho fanomezanao anao mba ho tsapanao hatrany fa misy akama foana ianao. Arapainao ary. Marina tenin'ny Bonamalilo hoe lohana time
no manao toe-tsaina ohatr'izany tena marina. Nyambona teranao hovazona ampiavanizy ty ho fanomezanao anao mba ho tsapanao an-trany fa misy agama foana ianao arapainao ary agama tafetinao androany mifalia miraboa masambatra ianao arapainao ary nama farefipehanio mifalia madiza arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao Tsara ho fantatrareo fa Francis Turbo dia iray kilasy tamiko. Ary Francis Turbo rehefa nilatsaka filoham-pirenena dia anisan'ny fanatiny izay mirahalahy miaraka amin'ny izy mirahalahy mpanao mpampimety dia nanohana anazy zalareo miaraka tamin'ny izy manko izy teo maromaro zareo. Mifalia madiza arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao triatama arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao arapaina katosigerena tonateranao ianao triatama arapaina katosigerena tonateranao ianao Happy birthday to you. Feliz anniversaire. Você vai anotar-te, mas a missa não. Tarufa kamayani, lumiras ou não. Afumada mentira tiketi, caminhar e sua não. Vamos com essa tani, isa bis Natal. Arapaina, afeta não andar. Mifalia miraboa, a samba de não. Arapaina, aracama, farefipehanio. Mifalia madiza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yahama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yahama. Happy birthday to you. Yes. Approximate for book and bed, we don't get it. Speech, for double grade. Time for Yara, fat, you want to catch. Better for the best, Yara, the car, yes, sir. All of them, I want to come. Yes, sir. All of now I'm gone. Approximate, Maria Miraboa. Somebody now. All of them, I want to come. Yes. All of them, you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Arabayna ka sa na to na natiranaw yan now. Happy birthday to you. Arabayna ka sa na to na natiranaw yan now. Yes, yes, yes. Happy birthday. Happy birthday. Oh, happy, happy, happy birthday. Yes, sir. Happy birthday. Oh, happy, happy, happy birthday. Oh, happy, happy, happy birthday. Bayaran kami na yaran kainin na dato atau selagi. Okay, merci. Misy kanareo avy eo izy asehoko anareo fa parenthèse fotsiny fantatrareo tsara fa tsy miafina miana na ny adalako raha tantaraiko aminareo tsisy antony tokony andengaina amin'ny resaka hoe mety ho clémentena satria ny tena personnalité publique ary tsy mamenatra zany manao PME zao andrany dia nahazo lazako aminareo zany nahazo tsy lazako aminareo ohatriny nandrelovako na ohatriny na an'ireny lehibe felona amin'ireny fantatro tsara fa ny neuf tsy hoe coïncidence le izy fantatro tsara fa ny neuf ny tonga eo voalohany tamin'ny quinté dia nataoko neuf ny gagnant dia fantatrareo ny torony asehoko rehefa avy eo rehefa hitako le tike fa fitako ny nanaovako azy tsy aty aposiko fa maika amonjy hanomana ny émission na maika fa tsy ny hijery hoe inona na izao na izao fa dia ho anareo mpanao quinté neuf ny tonga teo neuf ny gagnant ny anankiray fotsiny ny tsy hitako ny hity fa ny soavaly anankisivy no anaky efatra hitako daholo. Ny 8 ihany ny tsy hitako fa 9, 5, 15, 7 hitako daholo. Fa ny 9 ny gagnant. Eny hiditra amin'ny fandaharantsika zany dia zao une fois de plus eno tsara ny zavatra lazaiko eto ary misy zavatra anankiroa tsy maintsy lazaiko aminareo aloha zany hoe ahoana fomba fiasana mpanao gazety. Zafady tompoko raha hoe mpanao gazety matianina ianao. Ny mpanao gazety matianina alohan'ny amoahanao ny lasa aloha vetivety vetivety Zafady fa tsy hitako ny nalehan'le carte de presse ko. Izao le izy. Ny mpanao gazety dia tsy maintsy tena tsy maintsy raha misy renseignement tonga ny fandehan'ny fika quinté fleury manao base neuf dia asiana autocar champ réduit aorinany ampidirina autocar fa rehefa misy miditra telo fa tonga dia 5 chiffres ny gain.
Principe de veau, raha io ataonao io hoe 9 ny base dia x anankiefatra, vola be mipakafo io. Fa za tsy dia manao ohatran'io intsony satria ny antony dia zao, tsy migane betsaka io raha ohatra tena marina. Satria raha vao misy anankiray tsy tafiditra fotsiny, dia voy ianao. Fa ny aleoko manao le tonga dia 6 na 7 chevaux, dia tonga dia ao, dia mbo ambaridiako jusqu'à hatrany amin'ny 100 na 150 € raha izay no tianao. Fa ny olona moa no mampanao indray hoe firy angamba ny saosy monsieur le président dia 150 dia izy manao azy ihany. Tsy manam-bola an'izany ahako hoe andeha handeo 150 zany, fa ny ahy efiako eo amin'ny 10 € 20 € ihany, 5 chevaux dia rehefa miditra. Na ohatra raha 3 chevaux fotsiny miditra ao anatin'ilay nampidiriko dia efa bomba. Satria indraindray raha ohatra tena ohatran'izany dia any amin'ny 6-7 € any ny 3 chevaux tafiditra anatiny, fa tsy izay no resakantsika androany fa aleo amin'ny manaraka izany. Ny mpanao gazety dia tsy maintsy tena impératif zany ary ao anatin'ny déontologie sy ny éthique. Raha misy renseignement tonga eo aminao, mba mijereva kely an'ireny dossier pélican ireny ianao. Jereva an'ireny le enquête journalistique takan'ny hoe Watergate, Irangate, jereo daholo ireny. Tsy maintsy manao recoupement tompoko ianao raha mpanao gazety, tena hoe amin'ny mampanao gazety anao. Elako tsiny, elako fondro. Fa any Madagasikara tsisy arifenitra ny asa fanaovan-gazety. Na misy arany hoe syndicat ny mpanao gazety, syndicat manko no antsoiny ireny, ninona lazainy. Dans le ridicule, amin'ny zavatra tsy fanao sy tokony atao, dia mifampiaro ireo mpanao gazety ireo amin'ny toetralika sy amin'ny zavatra fatinalika. Fampiaro ireo. Zao raha izay tsy maintsy manao recoupement anao, ary ny recoupement ataonao dia surtout ny concerné ao anatin'ilay zavatra lazaina na le renseignement tonga eo am-pelatananao. Le renseignement tonga eo am-pelatananao. Tsy maintsy anontanianao zany ny source, tsy ny source, fa azonao ny source, azonao ny renseignement, dia tsy maintsy manao recoupement anao, zay vao afaka manao article na afaka miteny devant eto amin'ny teto. Zay no nahatonga anahako hoe relativiseko aloha ity renseignement ity na ity information ity. Satria ny source tsy crédible. Fa niteny an'izay aho hoe carbonetra no tena zavatra mandeha indrindra ao Madagasikara, ary efa manomboka misy mividy carbonetra koa aty an-dafy, satria na zavatra kely ohatran'iny ary dia abotsina be, dia lainga amin'ny mamafy an'io, ary tranondainga na mpitondra na mpanohitra. Samy tranondainga ireo. Ny mpanao gazety zany tsy maintsy manao recoupement. Ny hôtel, izay soratana tamin'ny information, ny 8e arrondissement, ny quartier Anambatobe, ny plainte izay mety napetraka nataon'izy mivady, sy ny karazany, sy ny karazany. Tsy maintsy ataonao de manière méticuleuse et impartiale. Et là, vous avez l'obligation d'écouter les gens qui vous rendent compte et qui vous racontent. Ok. Avy eo milaza ny contenu, zay zany ny principe anankiray. Tokony ho fantatrareo tanora amin'izao fotoana izao. Tonga ity ny fotoana.
tsy adala isan'andro san'andro miteny an'io la gazette de la grande île io. Tokony ho fantatrareo tanora am'izao fotoana izao. Voalohany indrindra aloha la gazette de la grande île dia salaka sy ravimbody, manatsiny amin'ny teny an'izay, salaka sy ravimbody amin'ny Andriamatoa Pierre Bleu. Salaka sy ravimbody amin'ny Andriamatoa Pierre Bleu. Ary isaky misy miteny amin'ny Pierre Bleu olo ty toatra mamely anay le la gazette nefa lahy atao tsy misaraka aminy tsy mametrize andreo. Nefa misy plan tena machiavélika mihitsy organiseny reo olona ireo. Miandra mba hitroatra amin'ny mpianatra eny amin'ny université, lasa andrala lasa bojy, mitaniny université anaovana terrain golf. Marina fa misy an'izany any États-Unis. Azo ny fanjakana atao mihitsy ny manao an'izany ho an'ny mpianatra ao Madagasikara. Fa tsy olona privé ery no lasa ny s'approprier ny tanàna ny tanin'ny université. Mandeha en douce zany fa tsy fantatritsika rehetra. Inona ny mode opératoire ny la gazette de la grande île. Zao zavatra teneniko anareo. Diabolisation. Diabolisation. Ireto aby nefa victime. Sophie Ratsiraka. Fatako tsara jusqu'au moindre détail ny dossier momba ny resaka appropriation ana trano. Ary fatako tsara hoe ny rahan'Andriamatoa Hervelona Ramanatsoa ilay bandy zay dia nahodiny teny am-panidinana ny tranon'olona dia lasa izy ny tompony. Mialatsiny ary kama. Elan'ny toratr'anse ka tsy maintsy lazaina ny vahoaka hoe ahoana mariny ngia io. Faharoa, victime faharoa, zanak'Alamatoa ny Ravalomanana. Tsy tadidiko moa ny anaran'ile daly iny. Fahatelo, ny zanak'Alamatoa ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tsy nisy tsy nandalo tao amin'ny la gazette zany. Diabolisé. Io zany ary le izy ohatran'ny hoe coïncidence. Hitako fatako matioko. Amin'ny ora ilazana hoe Mathieu mamono olona any Anjorbe. Mathieu nefa hitako iny mivoaka ny tomobile miakatra andeha ao amin'le seize PSD taloha io. Hita maso iny izy niakatra. Izy moa matahotra miarahaba amin'izany satria za mpanohatra. Ka amin'ny farany ty anankiray ty arengany mba ho farany. Lalatina Rakotondrazafy. Zaho averiko indray mba tsy isin'ny olona mandeha any amin'ny seversé any amin'ny fanatisme. Ka amorona an'ity lainga andrangitana an'ity vahoaka ty. Adiniko, azafady toko. Voangy Rajaonarimampianina. Noforonina daholo ty lainga rehetra ty. Mialatsiny, coïncidence fahatelo anahy. Fantatro tsara ny fianakaviana Rajaonarimampianina miainga avy any amin'ny mamany, ny pasteur, ny rahalahy, izy menakamo. Tsisy olona parfait. Zao, mialatsiny amin'ny tenen'ity teny ity. Ohatra ny voany nataony any par rapport an'ireo olona rehetra reo Sophie Ratsiraka, tsy namaly mihitsy izy. Ngiataintain no nitonantonana namaly tamin'izany andro any. Ary nanimba zavatra mihitsy. No fidedadedahany ngiataintain. Taintain iny. Zanaky Ravalomanana, tsy namaly mihitsy. Mathieu, tsy namaly mihitsy. Amatoa Voangy Rajaonarimampianina, tsy namaly mihitsy. Lalatina Rakotondrazafy zao mamaly. Kanefany tsara ihany koa mampatsiahy
Lalatiana rakotondraza koa ne tamin'izany androny ka tena tsy namela mihitsy ary namely ary tena namely. Amin'izany hoe mivoangy Rajaonary Mampianina izany, Mathieu Rajaonary Mampianina izany, Karma ozy ny fiantsoan'ny olo zay, nataony ihany no verina aminy amin'izao. Fa tsy any aloha no resakitsika eto. Fantatrareo tsara fa raha manao investigation zany ianao, manao recoupement zany ianao, appel téléphonique, WhatsApp zany tsisy. Satria premier contact ary ny fitadiavana numéro andreo olondreo farany manahirana. Source teneniko eto, ny zavatra teneniko eto dia atokisana daholo satria tsy andainga amiko mihitsy. Niasa mafy ny ekipako tao anatin'ny 2 andro 3 andro nanao fanadihadiana ary nanao ankety. Mode opérateur an'la gazety ho efa victime an'izany Sophie Ratsiraka. Victime an'izany ny zanaka Ravalina matoa. Ary Ravala en personne mihitsy ary. Efa nilaza teto fa ny fitifirana teo Antaninarenina tsy Ravalomanana. Nareo manko dia mieritreritra mihitsy hoe tena tsy tiako ilay Ravalomanana. Non, ny ary efa marina dia marina ary efa diso dia diso. Ary tsiko eto mihitsy. Tsisy ambongadiny efa tena tonga dia amin'ny taonina. Marina ihany no eto amin'ity fandaharana ity. Fantarareo tsara fa petahako mihitsy Lalatiana. Na izany na tsy izany, vous pouvez pas m'emmener dans des histoires de mensonges. Dans des histoires de mensonges. Misy olon-dehibe manoratra aty amiko. Mandefa hoe zao. Non, mialatsiny aho. Nareo olon-dehibe ireny mihitsy tokony mba miverifie aloha. Bon, mazava ho azy fa tsy asanareo ny fanaovan-gazety fa tsy maintsy miverifie. Le zanak'olona le Mathieu hitako miakatrina. Lansena tsisy izay tsy natao an'izany voangy ary efa niteny tamin'izany andro izany hoe zary reto tsy teny intsony satria efa mivoana ny tokony izy le fanoherana ataonareo. Fleury, tsy maintsy izany io. Non. Dabo tsy hanao intsony. Mandainginareo raha misy proof nareo eto amiketo zany no manahirana ny olona miaraka amiko satria rehefa niteny an'izany tamin'ny andron'ny atongavany Andry Rajoelina tsy Ravalomanana ho no nitifitra dia lazaina fa pro Ravalomanana tamin'izany. Hitanay teo amin'ny Koloberana efa lehibe. Lazaina fa pro Ravalomanana tamin'izany tsy any. Za zao mbola misy artikla any amin'ny La Gazety. Za no anisan'ny mbola velona ny Premier Ministre Ravelonarivo. Mbola velona ny Premier Ministre Belgique. Anisan'ny nanangana ny hoe ny conseiller hoe ity général ity. Io natokisana incorruptible io nataovy anatin'le unité spéciale tamin'ny Ravelonarivo aloha dia nekeny. Tamin'ny Belgique tsy nekeny, folokafana nataony. Io nataovy anatin'le unité spéciale anenjika an'ireto mpanao bois de rose reto. Nataony Ravelonarivo zany. Ao anatiny ary anisan'ny mpanolotsaina zany amin'ny fanenjehana an'ireo bois de rose ireo. Ary izay no nampazahody anay tao amin'ny primature satria niteraka problema be ilay izy. Rehefa metraka Premier Ministre nga Rajaonary Mampianina, et j'ai eu le malheur de dire à certains de mes amis que je croyais des amis, ninina taony là Cool Roger, Premier Ministre. Bien avant la nomination.
tonga dia nisy rangahy zay tonoko ny anarana Christian Rasourao anao eo akaikin'le akamako mihitsy any maheno ny opareny sy ny menasy nataony anao hoe ny zokinay ve anao ka manery rajonary mampianina de Fleurine monsieur milay hoe Cool Roger ao fa ateny eo izy fa ataonay ary tena ary samborinay tena an'izany Christian Rasourao anao tompoko mbola velona amin'ny vavolombelona zany ary nieritseritsy izy fa tsy fantatra koa io teo akaikin'le akamako mihitsy any nieno azy ianao ve mitapy ahoana nieritseretinao fa tsy vireny lakostanao tapy ve ty bandy ty ndana mandeha any de veriny lafa mafiady aza ka hoe iny tiana jesa alatsina to gale ty ny olona anao ekanjeto ka ieritseritra la anao fômpo zany tsy ataon'ny olona vo kritika eto la mbola henoko tsara ny vavan'io bandy io tam'izany inona ny zavatra mitranga 2 jours après aniny 2 jours après aniny dia voaka amin'ny la gazette de la grande ville mbola azonareo vérifier zany article zany iny opa iny zany fantako tsara hoe izy any napriska ampanoratra ny la gazette de la grande ville an'io ary nisy olona tandrina ana hoe tandremo fa miketrika an'izao rahalahy fa raha sanatria tsy nome Cool Roger la dina nitady kiraro lalana mivoaka amin'ny la gazety Fleury Rakotomalala hoe mpanao bois de rose andriamanitra anao pour vous dire zay no anana ny 4x4 milay be zay no anana ny trano milay be zay no oly de hoy aho tam'izany hoe raha itory an-dalà tsisy varana fa ho avy ny fotoana atratrarako anao eo Kodimira am'izay fotoana zay anao tsy afaka ao anatin'ny saiko tsy hoe fotoana atratrarako amin'ny la gazette de la grande ville androany ka hoe eo Kodimira tsy any le izy fa le izy matety piavy zavatra tena marina de zao eto zany ny dinamika eton'izao zavatra mitranga zao satria rehefa miverifiena l'izy tatsy verifiena l'izy taroa nantany amin'ny ministre ny sécurité publique raha tena akaiky azy ny natsoko tena nilaza hoe tsisy an'izany plainte zany monsieur Fleury ary tsy misy zany zavatra rehetra antaninao zany parole d'officier ozy izy le olona ary mbola nampiana hoe supérieur matoky anao aza raika ma tena mba izonako amin'ny zanako izy izy tsy misy zany natsona ny avokatiny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy nazavainy amiko tsara jusqu'au moindre détail satria zaho tsy andehany amin'ny zavatra diso fa raha zavatra diso ny fampiresahantsika de tadio fa engagé anao déontologiquement parlant et l'éthique aussi nazavainy amiko tsara mihitsy mitory zareo ary napetrany directement plainte au parquet moa zany na ny tany any hoe ahoana ny fandehany zavatra tokony ho fantatritsika de zao mifangaro ao anatin'ny zavatra io ny diffamation ny allégation délit de presse acharnement au point d'harceler les gens et surtout incitation à la haine maromaro zany malgré une liberté de presse et d'expression io zany tsy hoe faniriana ratsy ho an'ny asana mpanao gazety
tokony solidera amin'ny maha hoe samy mpanao gazety fa tena mialatsiny tanteraka tokoa fa amin'ny la gazette de la grandille tsy misy zany solidarité na samy mpanao gazety zany na hoe ny confrérie avant qu'elle ne soit ministre elle est journaliste tsy azonareo taritina any amin'izany atao hoe opération mensongère mialatsiny atoko tsy misy zany hoe plainte napetraky izy moa naran'le bandy iny ny belule mako ny fiantsoko azy Andrea Tongarivo sy lalatiny zany tsy misy zany plainte napetraky Saïda zany miandry ny démenti any Saïda zany tsika amin'izao fotoan'izao hoe tsy misy an'izany io sisa nandrasako ny taky amaly hoe manaovinareo démenti io fa nanao démenti ny gazety Free mihitsy miaraka tamin'ny parti Free ary nitory tsy maintsy natsona ny olona akaiky zay tsy afaky ny andainga ka fatako koa manana relation amiko tsy afaka teneniko eto satria sao de hotezera ny ramatoa lalaty fantatritsika ihany koa izy ka fahako ny sikotra ny information recoupée seulement une personne au moins 3 personnes impossible raha hoe olona tsy de mifankalala firy malala détail mitovy ao anatina investigation anankiray zao a nareo manko tsy mba matadidy an'izany ary historique anankiray inona mahatonga an'ireo time reo romotra amiko satria ny time tranondainga tompoko tranondainga raha vao zavatra mivoaka avy any amin'ny time many mamahina ihany ary teo any colta hoe tia indray ny salaoinsa sy ny ointclens na iza zao a raha tratra n'le manipulation n'le gazety mivoaka iny tsy afaky ny teny fa représentation officielle no ny saisirana sy miantso anao hoe monsieur Rakotomalala ce que vous êtes en train de publier est un journal fake allez sur Google allez sur LinkedIn ça n'existe nulle part zany namoaka an'iny voalohany teto tamin'ny Facebook zay ny teneniko anareo nareo tsy maraka na voakako teto hoe fopy io fa tandremo fake io fa tandremo ny resaka actif-tifitra sy ny resaka fampirafesana à gauche à droite hafa ny resaka conversation téléphonique amin'ny général hafa ihany koa fa fananina napitapozina de ny tapatapahana de ohatrany hoe le olona resaka amin'ny telefona manao intervention par rapport amin'le cas resabody tanareo zany le manipulation zany hoe ifandrombahan'ny fitondram-panjakana sy ny mpanohatra rangitona mivoaka ny ray ato amin'ny ilany mandrangitra ny ray ato amin'ny ilany manambitamby am'ty fikafika rehetra maimbomaimbo tety tokanana ny gymnase ato amin'ny ilany ny anankiray manabotsina carbonetra manipule amin'ny zavatra laingy azafady tena ny teneniko mihitsy ny akama maromaro tandremo mbola tsy prouvé hatreto fa marina reny zavatra soratan'ireny ny akama de tokony hipetraka hoe anana intelligence sy proactif amin'ny zavatra atao tonga de miverifie aingana surtout ny source eviny tony tsy crédible mialatsiny raha vao hoe avatsy mivoaka avy any amin'ny time hoe anina ekipa zao hoe RMDM hoe azafady tsy crédible zay la preuve raha ilainareo ny proof
Niantso mihitsy ny avocat, niantso mihitsy ny olona proche ministre de la sécurité, ary mba miangavy anao monsieur le ministre, ianao en personne mihitsy ny iantso aho, satria ianao mone fantatra hoe fankalala tsara tsika amin'ny rahalahy, tokony tsy hésité ianao mba ahafahana mirétablir ny famarinana ao anatin'ny république. Tsy problemako zay olany lalatina any fa ny ale revi fatinalika mihitsy zany tsy mety amiko zany. Tsy hametraka fitondrana ary apiditra fitondrana eo ambony fandaingana sy ny lainga. Tena halako zany. Ary zany angamba mahatonga an'io fitondrana Ravalomanana io tsy tafa mihitsy. Satria mifototra sy maka fototra ao anatin'ny lainy, modia baiboly. Nefa tranony rangalika maty. Tena mialatsiny ahy. Tsy azo atao, ary tena mialatsiny ahy satria tena mety misy tohana amin'izao zavatra teneniko zao, ary to lasa miaro ny lalatiny le reny, non. Miaro ny famarinana. Satria raha vendrana dia niaraka tao anatin'ny opération mensongère, ary tena hoe niditra tao anatin'ny lainga dia mezan'ny olona fotsiny any ambadiky ny salon any, le voilà le con. On arrive aussi à le manipuler. Je suis désolé, je ne suis pas un con, encore moins dupe. Tsy maintsy récupérer tompoko. Oui. Niantso ny lalatina satria ananako ny numéro. Numéro ny andro aloha tsy ananako. Lalatina aminao koa madame. Amma journaliste anao, ary amma journaliste anao ny etsoko anao. Valio ny fanontaniana alefako aminao. Valio ny appelako. Mety mieritseritra nareo hoe misy zavatra ataoko koa. Rehefa tena mila zavatra hoe mila information, miantso ny andro radiolina amin'ile numéro iray iny, jamais il décroche. Satria ho anareo miteny reo hoe mody ianao Fleury aty Madagasikara. Tsy mbola mody ihany ary za. Efa atsoko ny président latsy mandray hafa matahotra. Atsoko ministra latsy mandray hafa matahotra. Tezitra be ary niarira Zavindraneva satria dia Davindralahy manipulena amin'ny lainga fotsiny eo. Tena tsy mety amiko zany. Satria alefa any amin'ny ekipako ilay izy, alefa any amin'ny akama le information, dia ty koa ny enregistrement conversation, or les conversations, ça concerne vraiment un autre domaine. Domaine hafa mihitsy. Tsisy ravandraisany amin'ile resaka fitombenana. Na hoe sakafo ambany foatra ozy le rahalahako zay. Non, Real TV tena mahay, zafady kosa. Real TV ary tena j'applaudis. Je félicite Ontina. Real, fa mahay izy ary iny no hoe tena tsy afeniko anareo fa zay koa ny mahataiza-dratsiraka ny olona e. Anisan'ny olona nitezan-dratsiraka reny. Manana tsara an'izany atao hoe éthique sy déontologie ka manaraka ny zavatra tokony atao. Mirecouper atra, mirecouper aroa. Tena za tena midera tanteraka any Ontina Real. Félicitations. Vous allez réussir, vous allez toujours loin et haut. Ça, j'en suis sûr. Ranabavy. Toujours, l'impartialité ataonareo. Ah oui? Paty Gary tena tsy nisy le izy fa foronina. Asa antanina ny olona fa manino nareo no tsy manao démenti. Ahoana moa Ramsey no hitenenana izaniko rehefa ohatra sanatria tonga amin'ny fitondrana eo Ravalomanana. Ataony mihinana fatana zay dia ahoana? Zany le état d'esprit. Anisan'ny nampalahelo anazy zany hoe nalahelo hoe
Fa maninona le malagasy no masiaka ohatr'izany e? Maninona? Izy io tsy vao androany a, fa miverina amin'ny lalatiny io na antaony tamin'ireny androny maty e, Sirivoangy, Rajaonary Mampianina ireny, mafy any aminazy ao ireny e. Tena miteny antsika tsy azo atao ny manorina zavatra sy mametraka zavatra eo ambonin'ny lainga. Ohatran'ity doublon, ity karatra halatra, repiblika halatra, fitondram-panjakana halatra, élection halatra. Ka na inona lazaina tsahako eto miteny fa ny nataonareo ihany no miverina aminareo amin'izao fotoan'izao. Zay le izy. Ny nataonareo ihany tompoko no miverina aminareo. Na izany na tsy izany dia izao. Ny dinamika entin'izao zavatra mitrango izao izany dia izao. Voalohany, eto izany ny ahitantsika hoe satria ho avy ny intervention ho any amin'ny fitsarana any. Mety amintsika tsara aloha miady izy menakavy aminahy, mety amiko tsara, ary mety amiko tsara mihitsy ny namoahan'ny opposition an'ireny lainga ireny satria tsapany vahoaka malagasy hoe tranon'ny lainga koka ireto. Dia io vao hanomboka hiteny a, dia tonga dia mivoaka ato hoe nini hatramin'ny farany. Mazava be le lalan'le nini satria miseho daholo ny toetralika, ny aratsy-panahy sy ny aratsy ny saina, na ireto mpitondra na ireto mpanohatra. Tiako tenenina amintsika dia izao. Lasa aloha fa misy message na olon-dehibe io a, tsy maintsy vakiako a, miala tsiny tompoko fa io e tsaratsara vakio tsara, Free News, Free Gazette alakamisy 9 septembre. Tsy haiko fa dia anniversaire-ko io ngamba no tsy haiko. Lasa misy olona. Salamo bebety a. Manome vaovao antsika angamba ity. Alefaso. Andranao atoko koa fa alefaso raha misy vaovao avy any aminao. Soraty a. Dia inona ny dinamika entin'izao? Tsy maintsy hisy ny intervention any amin'ny fitsarana. Satria samy mafy ireo. Ny iray Pierre Bleu, ny iray Lalatina Rakotondrazafy. Dia hitantsika eo izany hoe satria ny zavatra marina dia izao, tsiditra amin'ny affaire io Andry Rajoelina. Ah, je le connais trop, je le connais assez. Tsiditra amin'ny affaire io mihitsy izy. Fa arrangenareo any izany ozy izy, fandaminareo. Dia izay maharesy any ny azy avy eo. Dia izao izany teneniko antsika. Misy risque be dia be. Misy risque be dia be. Eo no ahitanao hoe manana vision ve le mpanao politika sa tsy. Satria izao ny mpitsara mahazo an'io dossier io izany dia ho veriny. C'est-à-dire tongavany sens. Vola be ny ady eto ary vola be ny haingo. Ary tsy resaka hoe ianona ny diso na ianona ny marina, fa lasa question d'honneur. Il y a de fortes chances fa andresiny la Gazette de la Grande Île amin'ny fitoriana. Ny fandresena amin'izany dia hoe afaka madidy io no fisalasalana. Satria inona ny antony?
volabe ny ady eo. Ary ninninona ataon'ny Lalatina Rakotondrazafy, ninninona ataon'ny Andry Tokarivo, dia tsy araka ny volabe ny la gazety mihitsy izy, satria misy sponsor matanjaka aoriana. Question d'honneur ary stratégie, c'est très 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 stratégique. Ary io zava-dio no anisany hitrangan'ny scission na ny tatabitrana ao anatin'io fitondrana io, satria mazava zany. Mbola manao émission fa tsoky ianao avy eo. Fa mazava zany amin'ny zava-drisy eo, satria je vois mal le olona koa raha za mbola manao émission. Mazava zany amin'ny zavatra iseho fa il y a de fortes chances hoe perdante amin'ny cause io Lalatina, na dia efa nazavaiko teo ara hoe tsy misy ary tsy marina le zavatra mitranga. Fomba roa ny fiadin'ireo olon'ireo dia vola sy ny menace. Fa raha ohatra hoe zavatra tena mandeha amin'ny famarinana dia vo ary vo tanteraka la gazety. Fa saingy izao hiainga ny saosy be amin'io, zay no mahatonga an'izy tsy mama saosy fa tsao saosy. Tsara ihany fantatrareo ao amin'ny fitondrana fa misy ministra zay tsy le eritreretinareo fa tsy ampozinareo ihany koa mivoy an'io zavatra io. Apetiko mihitsy nareo menakavy ary lazaiko ny marina. Tsy hoe mampiadipiady fotsiny amin'izao, matoa amin'ny teny an'izany misy recoupement ary à travers ny investigation vitako. Misy ministra vao nommé nouvel entrant ao anaty gouvernement mivoy an'io zavatra io. Tsy ministry ny fitsarana aloha, aloha asorina sy avahana teny izao. Misy influenceur tonga dia mahasamby teny hoe tsy ministry ty tsy azoko ty. Tonga dia mety fantatritsika menakavy zay. Ny dinamika eton'izao zavatra izao ihany koa, faharoa dia ny faravan'ny solidarité gouvernementale. Ary tsy hipetraka intsony ny fifampitokisana ninninona atao na inninona hitranga. Ary rehefa izay zavatra izay no miseho, rehefa izay zavatra izay no tonga, dia mazava ho azy fa sahirana ilay filoham-pirenena. Ary rehefa hitan'ny vahoaka fa io fa tataka dia rapide ny fitotonan'ilay izy. Misy point zay manko tiako taritina ihany ato tamin'ilay hoe natsoina ny avocat nirokopena auprès ny polisy moy fandrombaka ho aly opposition hiezaka mafy manipuler ny opinion. Fandrombaka ihany koa ny fanjakana hiezaka mafy hanambitamby ny opinion. Fa ny zava-misy ary force est de constater fa ni l'un ni l'autre rehefa mandeha le izy dia zaran'ny olona raha mandeha misy
amelezana ny fitondram-panjakana de samy mamely eo daholo fa rehefa tonga koa ny zavatra lainga afafin'ny opposition tsy ny opposition rehetrarehetra mialatriny fa tonga de alao itsika hoe reto RNDM reto tsy rahako na hotezitraniko ary nareo tsy olanampy zany tsy voandroany any loton'ny olona fa ny marina tsy maintsy tenenina ary raha olona andeha any amin'n'iny zany tsy maintsy miteny ary itsina tonga de directa je rentre dans le lara ozy fitenenan'izay ny zavatra marina fa rehefa misalasala ianao hiteny an'izany rehefa misalasala ianao ilaza ny marina de aza manao mihitsy asana mpanao gazety zany fa tsisy ilananao ny mpanao politika tokoa de manana vocation ary indrindrindrindra ny mpanao politika malagasy ny akabeazany fa tsy eo izy rehetra de manana vocation handainga ary tena tranondainga manao lainga marivo-tototra misy manontany ato hoe avaizany evin'ireny information azon'ny la gazety reny de eo indrindritsika ho avy ny fotoana ilazako azy ianareo satria raha ny tianareo fantatra de zao efa eo ambody-by aho zao hoe io ny but ity fitrambolona amitsika miteny zao efa fantatra hoe iza no nanam-paritaka ary iza ny tompon'ny manipulation amin'ireny zavatra ireny averiko eto ihany dinamika faharoa moa zany ao anatin'izay fatelo le hoe io fanotory zany ry lalatiana sy ny toropony fa izao ny zavatra teneniko anareo maro manko no tsy hoe maro fa nisy olona zany teny tamiko hoe fa naninona tsy navoaka le conversation any andro sy le generaly teo aloha ny zavatra teneniko anareo na mpanao gazety ary ianao misy zavatra tsy maintsy respectenao ny etika sy ny déontologie ary indrindrindrindra am'izany atao hoe procédure d'enquête na investigation zany na mahazo zavatra ohatran'ireny ary ianao si vous n'êtes pas assez costaud za aloha tsy costaud zavatra ohatran'ireny ça ne représente rien dans le monde journalistique international donc zany tsy hivoaka any amin'ny Mediapart reny na any amin'ny WPA na any amin'ny Times ohatran'izany peut-être any amin'ny Le Monde na l'Express na Le Point na Jeune Afrique za tsy miteny hoe kely reny fa na mivoaka reny de mbola relativisen'ny olona foana satria ny source tsy crédible fa na izany na tsy zany zaho je ne suis pas assez costaud pour prétendre hoe nahavoakako ary io de tsy haresy anareo ary efa mitory za zany mieritreritra fa raha zavatra ohatran'ireny mino ary matoky raha ny fahalalako mitoetra ny lalatiana sy ho vadiny io fa hitory ireo olona ireo tao ny zavatra teneniko de zao raha conversation privée zany conversation téléphonique privée quelle que soit sa teneur sauf terrorisme na assassinat dia voalohany indrindra any amin'ny organisme concerné aloha tsy maintsy andefasanao an'le copie hiteny hoe ho publieko ty zavatra ty fa ahoana ny hevitrareo de manao enquête ny organisme mpiandraikitra an'izany amin'ny terrorisme zany de rehefa mahazo autorisation anao de mipublier
terrorisme zany exceptionnellement zany. Fa ny journaliste hoe ny titre matanjaka. Titre mako ny fiantsoanany hoe Times, Observateur, Le Point sy karaha. Na hoe média matanjaka dia afaka tonga dia mandefa dia izay fipoakany eo fipoakany. Fa zao conversation privée no avoakanao public. Tsy autorisé ianao. Voalohany indrindra. Faharoa ianao mety tsy manana statut ana journaliste. Fahatelo azo considérena ohatran'ny hoe espionnage zany. Satria le olona statut an'le olona secrétaire général na ministère. Quel que soit ny teny ratsy nataony sy ny zavatra nataony tao. Satria tsy miteraka problème ho an'ny public izy, tsy miteraka problème national izy. Fa problème entre olona roa. Le izy sy le mifampiresaka tao sy ny fianakaviany. C'était vraiment dans un cadre privé. Tsisy resaka tao hoe nanao détournement tatsy, na hoe nangalatra tatsy, dia niodina tatsy sy ny karazany. Hafa mihitsy zany le resaka hoe asoroko amin'ny toeranao anao sy ohatran'izao. Resak'olona apparemment mifankalala ary mifampitendra ohatran'ny mpianakavy. Zao zavatra teneniko anao. Ho atsika. Tsy azo atao ary tena fady ny publier zavatra ohatran'izay. Pénal ireny aty andafy. C'est un acte pénal. Satria ianao nga hoe espion. Ary raha espion anao na hoe agent de renseignement dia manana carte amin'izany ve ianao? Na agent d'investigation manana carte amin'izany ve ianao? Carte professionnelle amin'izany? Aloha manana. Je me suis dit, je ne peux pas publier ça. Satria na misy ary zany mbola azon'le olona tao, misy angle roa telo ahafahana mipetaka anao ao anatin'le zavatra. Pénal iny. Pénal iny. Dikan'izany, dinamika mety manaraka eo zany. Possible, ary fort possible, hitory any La Réunion, ary hitory aty a Frantsa. Izy mivady. Rehefa mitranga ny zavatra dia avy indray ny manipulation hoe tsy matady démocratie, tsisy idiran'ny démocratie ny tompoko. Azafady tena ialako tsiny. Aza ny démocratie na ny liberté d'expression ny ampidirina amin'iny, fa dans un cadre privé, vous n'avez aucun droit de publier des faits dans un cadre privé. Mety antany any olona sasany reto le amateur ka ahoana ianao mitantara vie privée amin'ny olona. Vie privée amin'ny olona dans un cadre hoe miavertir ny opinion en tant que journaliste, ary efa tena maivana fa tsy tena le hoe tena fototra sy tena hoe zavatra tsy tokony lazaina avokako eto no avokako. Misy kajiny daholo reny ary misy fandaminana daholo, misy zavatra fomba itenenana zavatra ray mba tsy ampigadranao. Fa tsy ohatran'ireny zavatra ireny hoe natapahanao ary izy tsy voafantatra le général rehefa manao investigation anao. Fantatrao ihany hoe iza daholo le olona ao anatiny. Tokony ho fantatritsika rehetra zay. Ho avy ny grosse manipulation mako. Ny ahy tonga dia anticipeko. Anticipeko le zavatra mitranga satria izay ny dinamika hitranga amin'io. Satria samy fampiandrikan-totoany reo dia izay manao erreur amin'ny vita. Fa ny zavatra tena marina dia zao. Mbola miteny foana hoe ray malagasy avako, mpiray tanindrazana amiko. Ny lalana fa aza dia variana loatra amin'izay mety manipulation ataon'ny sasany. Satria tsapako ary hitako fa marivo salosany tsika menakavy.
Tsy manana réflexe akory tsika menakavy hoe andeha hanao contrôle na recoupement hoe tena mba récupéra nga ty voatrany tena sao de tsy sa. Iny tsika rehetrarehetra tonga de miazakazaka daoly. Na izaho koa ary ampanatretena tompoko ary zay no tsy hanomezako tsiny anareo. Fa na izaho koa raha netratra tamin'ilay gazety fake iny raha tsy représentation d'un pays major no saisir anao hoe faites attention, c'est un journal fake. Faites ces procédures, telle et telle procédure, et vous verrez. Tena misy source mivoaka avy any amin'ny fitondrana tsy fiable. Misy source mivoaka avy any amin'ny du moins renseignement mivoaka avy any amin'ny fitondrana tsy fiable. Renseignement mivoaka avy any amin'ny mpanohatra takan'ireo TRMDM reto tsy fiable. Zaho tsy miteny hoe ry tabera, zaho tsy miteny hoe ry pasteur, fa misy olona ketrika ao zay mieritreritra fa manantsaina noho ny sasany nefa tsy fantany fa tena manimba zavatra ary tena manimba. Zay no mahatonga ny RMDM tsy mahavita mahangona olona tabera, Alain Nirintserza, pasteur Tsarame, tsy adalany anitra sy fidelina ny netaka. Reno efa olo-kafa ny taona an'ireny. Fingaviana fotsiny hoe aleo tsy mifamely ary. Zay sisa ny azo sauvena ao anatin'le meuble. Fa raha fidelina sy anitra izany, vous verrez. Tsy maro karavalo manana mihitsy no toana amin'izany. Miala tsiny ato. Anticipeko daholo ny zavatra ataonareo rehetra. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Tsapako fa mavesatra zavatra teneniko izay. Kanefa na izany na tsy izany, ny akama toko tsy azonao taritina, andihy se verser any amin'ny mensonge. Zay mahatonga ny akama tsy araka amin'ny andro lajelona mihitsy. Satria lainga isan'andro, lainga hafahafa isan'andro. Feno. Zavatra tokony ataon'ny lalatiana raha koa tondrasafy zany amintsika miteny zao, raha tena olon-kendry izy, de miala tsiny sy mangataka fialan-tsiny tamin'ny fomba nanenjehany amin'ny Ramatoa Vangy Rajaonarimampianina. Satria tena nahazo zany. Na izaho koa raha nanao efa miala tsiny ato. Ary efa nangataka fialan-tsiny ato. Satria ny tena grave anie dia zao, rehefa olona ny tsy mamaly amin'ny ratsy ataonao, zava-doza ny valiny. Nisy fotoana tena niona taminy ary niona famela heloka izay efatra menada. Izy mivady dia izay mivady. Tohana kely izay tamin'izany kanefa atao ahoana, izay ny lahatr'Andriamanitra. Ny olon-kendry dia mahay mifamela heloka. Ary ny olona mitanjo sy mitojo ny famarinana dia mangataka famelan-keloka foana satria te hiova sady te hivoatra. Rehefa afaka anie ny heloka ao, efa maivana ianao avy eo. Tsy mijoro ary tsy mitsangana menatra intsony. Satria miteny hoe meloka amin'ity fijangajangana ity, vao miporifoky teo fa diso ary tsy marina ny zavatra mitranga fa tafiditra ao anatin'ilay opération ana diabolisation. Zara-koto malala zany raha rapitso mivoaka la gazette de la grande île. Dia lasa indray mivoaka hoe bois de rose ananany anina trosa zao hoe aza taitra tsononareo efa vita vaksiny ny tenako tokoa. Samby hotanin'Andriamanitra veloma mandram-peona isika menakavy asa nga hoe ty irany Saïda ty no alefako dia anao veloma mandram-peona antsika rehetra.
Veloma tompoko. Matuty mifirako te e problema be sy mpamaditra tsy mba hayako mifaty mbevavy tô manoso anarany dady lehilahy manasorony ana ebany tsy de mafo MDR teraka faona hitanazy roa matsetsiky riny akiala mampiaraka tsara zandra mijery ny tsara apery ny fambola tara kinga mitapizada lajala sanabany misotro kafe naloko mtady ukiako mlai fanya ikasiko kafe mafiry msipakse tsy mazaka ikase stuku mpinda mazeru kwa saita spiti sinagase sewasukase sanane mbuchabe ivirna fabuchabe faina mawetaratumfane anayase fukikonga nasinchira mabombo kati zanula zaidi faweti matatu ifachatsuna votana mafani magata mzeri fukikonga nasinchira mabombo kati zanula zaidi faweti matatu ifachatsuna votana mafani ibalpita kafere samabando msutu kafere nalukuntadi ukafangari fanya ikasiku kafere mafiri msipakse Mazaka ikase Stukumpinda mazeru kwa saida spiti sinagase Fakukonfida romantekana nikasi pamalama Komika mika zafanya rasipa Vagena masika spita nechika kalokomfita Nena mpamsa mula mlaki Faranya mdinu tena website Uke faruda na tisi zerera Ina na yanya vetetu watena Falu minsi mazate na fight Amatia peste itadi afidai Avene duyu na avene rina Tena tsment yata ultina Ila mandivya se Siman wapunse Respetarati ubaya mtai Sote andena umek bye bye Mahiwa pita kafe Samabano msutu kafe Nalogo mtadi ukafangari fanya Ikasi kafe Mafiri msipase Samazaka ikase Skupo mpinda mazeru kwa saida spita sinagase Ayo sayaya Dedicação antecipa malama já é tonta Kira no batutana nikasipa malama Como de amigas afagara sipa Vagena masika spita netsika Azafady aloha ny zavatra teneniko rehetrarehetra teo ny zavatra teneniko rehetrarehetra teo dia misy pirofo avokoa na ny demanty na ny teny izay ny fanaovana sy ny fampiresahana tamin'ireo olona rehetra nanaovana fanadihadiana misy pirofo avokoa. Eto zany raha ohatra ka te ampiseho zavatra de bonne foi ny olona rehetra izay namoaka surtout source n'itony information tony de tokony ampiseho izy ny pirofo eo ampelantanany mba ahafahany miaro ny teziny ka mba tonga ana hialatriny ao anatin'ny film autrement ça relève de la diffamation sinon de l'allégation abusive. Misy resaka ino dizy teo fanararao tapahefana koa maka ao anatin'ity satria hoe misy costaud be miaro anay am'ity lao araiky veloma tompoko nataoko zay fanamariana zay satria tsy maintsy ilaina amin'ny fanamariana ohatran'izany misy pirofo ny zavatra teneniko lao araiky
Mandrapiona teo aloha taperina fa efa mba misy olona ihany miandrao mandrapiona tompoko